aiza malaina raha toka mahay mandry fazafalina hitanao rabo zay manaly afanao lomakafy ararotina fona le move zaho efa niova tsy magnino zay zakenao fogna zakeo zaho efa niova efa niova ve izany antanio de lazao izy fitiavana tsy atao ohatranio efa niova ve izany antanio sainianao alotsio laviko Destination Malagasy, tout ce qui est en Panacanto. anatakanao ampiakatranao Tonga indray ty ny fotoana izay ionatsika sahady eto amin'ity fahitalavitra record Madagascar ity raha toa ka tamin'ny tolakandro teo iny tsika dia niaraka tao anatin'ny fandarina télé dédicace ary araky ny teneniko tamin'ny lakamisy teo sy voatsela teo ihany koa dia hiavaka ny fiarahantsika an'io satria dia mbola andray mpanakanto hatrany isika amin'ity androny sabotsy ity raha toa ka omaly tsika nandray ny Rebecca dia anio indray ary tsika dia andray an'izay tovolahy isany mahafatifaty ny zazavavy isany maro dia maro mihitsy dia tsy izany fa Mario fanontaniana petraka eo dia tsy haiko hoe mbola folaka ihany ve ny lakileny sa efa tsy folaka intsony tonga soa Mario eto amin'ny Destination Malagasy ela zay ela voalohany dia miarahaba mpijery mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Destination Malagasy dia miarahaba ny namana Mirna manolotra ny fandaharana dia manao kokotsika rehetrarehetra araky ny teneniko dia hoe ela ihany koa zay hoe nendrasana ny Mario zay raha toa ka efa maro ny mpangataka hoe Mirna mba ataovy Mario indray dia hoy hoe arakaraka ny fandaharam-potoana an'le ry fa le ry zay ohatra ny mandeha mihodina be mihitsy ka dia le mihodina le resako aloha amin'ny alalan'ny mozika fa raha resaka hafa iny zany tsy haitsika iny hoe ahoana fa dia vaovao Mario raha toa ka tamin'ny taona 13 nefa nahafantarako an'i Mario tamin'izany fotoana izany tany Ambohipo tany efa aty amin'ny taona 24 tsika izao zay vao tafaray eto amin'ny Destination Malagasy indray tafatafy hiresaka mpijery taiza hoaiza ahoana nanombohan'izany hoe tena Mario zany satria folaka lakiray raha tsy diso efa taty aoriana zay vao eny folaka lakile iny ka zay indrindra dia nefa tamin'izay ianao vao tena hoe nahenika be amin'izay koa avy teo zay le tsikivy tantarao lala ohatran'olona rehetrarehetra nandady ohatran'ny zaza voateraka nandady mianatra mipetraka nitsangana dia tsikivy nanomboka ta fin d'année 2013 tany Ambohipo nipetraka dia sady nampiarahana teny foana ny hira sy ny mozika sy ny fianarana dia nisy fotoana tamin'izay tapa-kevitra hoe sao dia mba tia ho an'ny anjarako dia niezaka namoaka hiraky vitsivitsy zay dia alefany amin'ny YouTube nisy fotoana anatin'ny 3 mois 200 vues fotsiny fa tsikivy zany fa niezaka foana zany mitraka zany hoe aleo atao foana fa sao de aty mba mapetipety satria nenazy zany mba afatra matetika atsipoko amin'ny ray aman-dreny foana io zavatra io hoe satria tamin'izay fotoana ny ray aman-dreny teny hoe fianarana ataovy ry zanako fa io la mozika io jereo be da be mipihira io ny coup de chance fotsiny hoe mampalaza anao anatin'io zavatra io fa ohatran'izao fa ianao moa anatin'ny hoe fahatanorana somary misimisy an'izay sofina somary mafimafy kely zay tsy dia miheno anatra firy zany dia tafaroboka tatao anatin'ny lamozika 3e année tamin'izay dia nijanona tary amin'izay esy Antaninarenina nianatra dia nijanona hoe aleo aketrehako ihany ty lamozika ity dia taty amin'ny 2017 teo indray vao ohatrany hoe ohatrany somary nanenina hoe nanomboka 2013 14 15 16 17 4 ans zany nihira foana nefa tsy hitako hoe inona ny vokany ao anatin'ny ray taona zara misy contrat folo angambany ao anatin'ny ray taona nefa soikezy natao tamin'izay dia izy zay hoe sao dia mba tokony hiverina hianatra ihany dia nieritreritra teo dia tao anatin'ny mandinika ny zavatra iny misy niantso tao amin'ny production tamin'izay modeste dia manager ardi niantso anao hoe ianao zany ry misy zavatra hitadiavanay anao amin'ny resaka lamozika moa avy anao mba afaka miara-miasa aminay sao dia mangetahita an'izay fiara-miasa zay ianao dia tena zavatra be da be izy ny condition sy ny tariny dia tany an-talata amin'ilay fotoanan'io zavatra io le izy niantso tamin'izay fotoana tamin'izy niantso dia nieritreritra hoe
inona ary ny ataoko am'zany eny alefa soary nalefa amin'ny frais de la niakatra tetỳ Antananarivo de talohan'izay izy niteny hoe mba manaova makety anankiray na anankiroa andresentsika lahatra ny producteur de iny folaka lakile iny mihitsy nosoratako tamin'izay nataoko ohatrany hoe kinangananga zany namoronako an'le hira za tsy nietrehitra hoe tsy ho adalain'olona ve zany ty hira ty hoe inona koa zany folaka lakile zany de nalefaka le izy de tonga tatỳ Antananarivo vao nampianoana iny zavatra iny ile folaka lakile tonga de resy lahatra hoe aleo avoako ty de nisaoran'Andriamanitra fa narahana ezaka le izy narahana vavaka narahana fanantenana de misy vokatsoany azoko lazaina hoe phénomène ary tsy mandra-pahafatiko zany za tsy miteny hoe tsy hita nohatran'iny fa nametraka tantara be tamin'ny fiainako na tamin'ny tontolon'ny zavakanto malagasy iny hira folaka lakile tamin'izany fotoana zany raha tsy madiso inona mba hoe asa tianao atao tao anatin'le hoe mbola nanohy an'le fianarana hoe raha ohatra hoe tsy tatao anatin'ity sehatra ny mozika ity fa hoe tena hoe miavaka noho ny mozika mihitsy za sika nanao resaka réalisation zany hoe tsy de mifanalavitra ihany zany fa hoe ambadika indray ambadika foana zany fa rehefa tsy mety zany de mandeha atao ambadika tondray de za tia manandrakandrana zavatra bitabe za manana studio manao son koa de za zany efa tontolon'ny mozika io mihitsy manodidina an'io foana zany fiainako inona tonga le hoe folaka lakile Mario raha toka hoe mialatsiny raha miteny an'ity am'izao fa zao tsika mianadahy moa zany vao mihonety fa tao anatin'ireny hoe hiranao anjara-pitiavana reny de ohatsaka hoe lasa lavitra ty bany ty tao anatin'ireny hoe tena koa moa tamin'izay teny ambopo teny de mba mahafantampatatra hoe iny ane le zao iny ane le zao satria tonga de mora mifakahay daholo ny olona ao de efa le mifampitapita hira de ohatsaka hoe tsara zany de rehefa nanao an'le folaka lakile am'izay ianao de ohatra somary niembotra kely zay ao tao anatin'le hoe hafa nafatarako amin'ny Mario de hafa ihany koa nidirany de zay natonga hoe inona na ianao ara nafiteny hoe sao de imezan'ny olona am'ty ary za zany raha ny fahafantaran'olona na araka an'izay fahafantaranao anazy koa de hira miteny mamita hafatra misy sariteny be da be ao anatin'ny hira de raha tsikaritra tsika zany za matetika raha hira mandona hira mampalahelo zay hitako manavana anahy kokoa zay indrindra na ohatra hoe anatin'ny clip na ohatra hoe endrika mampalahelo raha jerena de na feo za zany tsy raha ampanaovana ohatra hoe anaovana salegy forcena be tsy ho mety mihitsy na zato arany fa raha ohatra hoe manao hira mampalahelo hira ohatran'izay de mety amin'ny feoko sy ny apparenceko de le folaka lakile zany natapa-kevitra na hoe mba hiovakadina kely hoe so de hoe ataon'olona hira famafana trano fotsiny le izy ohatra anao slow foana anao zoklove de hoe mandefa hira de mamafa trano ny bebe sy ny tatia de aleo mba manao zavatra mba mihetsikehtsika fa tsy alanao anatin'le hira na hoe mihetsika zany le rythme fa atao anatin'ny foana mamareo miteny mamita hafatra ianao de ezana omena lanjany daholo zany sokajy rehetrarehetra ny ankizy ny tanora na ny lehibe na ny antitra hoe mahazo an'le resaka daholo de zany natonga le izy mba hoe norany pasy satria na zazakely rehefa mahay miteny angamba de hoe nafantatra an'izay hoe folaka lakile zay na tsy haina aza ny dikany ok ary vao miatomboka ty fiarahantsika ty ary de ho lava de lava ny fiarahana miaraka amin'ny Mario manokana ka de efa entanina sahady ianao tsy hiala lavitra amin'ny fahita lavitra fa zao raha alohantsika de anaraka mozika nampanakanto hafa de aveo miverina miaraka amin'ny Mario. Toizatsika trany ary arena ny sanganasana mpanakanto hafa ireny fa de ho arahantsika eo ihany manaraka fa de miverina mitoy hatrany zay tafatafa miaraka amin'ny Mario izay maro ihany koa ianareo te hafantatra zavatra mahaliana anareo rehefa de efa hitako sahady reny commentaire maro de maro reny ka de fotoana ny andro anio ity fa de toizatsika hoe Mario nisy fotoana ianao nitanay tsy hoe nitanay moa zany fa maromaro ianareo anatina
ao anatina production reny sanganasa zay efa naterinareo ombenombeno teto aminay reny tiako hatongavana dia tsy le hoe le resaka producteur asiana no tena hidirantsika fa misy ny antso ianao a tany antala hoe manager raha tsy diso fa hoe izy nitondranao dia nanomboka teo le fiara-miasa dia matetika manko zavatra fitaraina ny mpanakanto ihany koa ka dia hoe tsika eto izay ohatra fotsiny tsy tentsika Jazz MC Big MG hoe rehefa hitan'zareo hoe mahavovo le dala dia alaindry zareo dia ao anatin'izay nefa tsy maintsy misy foana le hoe matoa le olona anankiray manapa-kevitra hoe hakanao tsy maintsy ahitana hoe inona aloha ny tombony avy any aminao inona ny tena naharesy lahatra anao ihany koa hoe hiara hiasa amin'ny olona fa tsy hoe ianao irery no andeha irery le izy aloha ny raha atao arabaky teny be zany dia resaka hoe vola aloha ny voalohany manao hira io a studio dia efa vola studio fotsiny tsy latsaka ny 2 millions angambany manao studio anankiray enregistrement audio io a manao clip ianao mandany any amin'ny 10 millions any ny akanjo ny déplacement ny karaman'ny réalisateur be da be ny cadeau kely menao ny scénariste ohatra ny sakafo be da be zany possible plus n'izay dia raha atao ny matraquage koa io matraquage hira anankiray raha atao ny compte any amin'ny 7 millions any raha ohatra hoe anao anatin'ny 1 mois ao anatin'ny station anaky telo angamba zay dia raha atao zany compte en général rehetrarehetra manomboka any amin'ny studio mahatratratra any amin'ny 20 millions any hira anankiray fotsiny nefa ny mpanakanto anankiray ao anatin'ny ray taona raha ny tokony ho izy dia mamoaka hira anaky telo ohatrohatran'izay dia raha ohatra hoe manana chance ianao ohatra hoe efa nanana hira maro efa teo zany anao ohatra hoe rubiknj sy ny tariny izy zao manao ohatra hoe lela manam-bola satria izy efa manana hira maro dia pas la peine izy amoaka hira maro be fa efa ny persa iny anankiray iny dia iny mitondra anazy mandritra ny taona dia raha ohatra hoe tamin'izay fotoana zay hoe voasonitra tsy maintsy manao hira maro dia namoaka hira teo amin'ny efatra teo zany raha ohatra hoe hira efatra izy atao calcul ano any amin'ny 80 millions 80 millions de francs na hoe 100 millions any zany dia izay zany voalohany indrindra hoe resaka hoe vola aloha voalohany faharoa misy zavatra koa tsy vitany vola ao anatin'ny tontolon'ny zavakanto io fa misy zavatra ilaina hoe zay hoe lavatanana hoe mana relation ianao a mana intelligence ianao hoe ty zavatra ty mety alatsaka amin'ity taona ty alatsaka any amin'ny mois de mars amin'ny côté-ny manager zao aloha zay fa ny producteur ilana ny producteur izy mahafantatra olona hoe mahafantatra hoe ary amin'ny station anina sy anina atsika mahazo ohatran'izao atsika manana ohatran'izao misy traitement de faveur be da be zany zavatra ilanan'ny producteur ihany koa dia ny fahatelo angambany dia hoe karazana hoe protection zany io karazana hoe miprotéger ny artiste hoe hafa ihany anao manana an'izany producteur sy manager zany hoe manosika tsy ianao zany tsy tahitra mihitsy hoe hiasa sainandray andeha anao clip zany dia ohatran'ity fa teny fotsiny izy hoe mandeha manjaitra akanjo Mario dia zao ny couleurna akanjo atao dia zao ny posepose atao dia anao zany mipetraka fotsiny hoe inandray atao manao studio anao amin'izao manao studio anao amin'izao manao clip tsika amin'izao mandeha mitourné anao amin'izao zay zany lanany ohatrany hoe mianta zany anao manana manager na producteur aminao manokana aloha zay dia tena ilaina aminah manokana zany ilaina le izy ary ilaina foana raha zay koa izy raha hoe sehatra efa iraisam-pirenena dia ao anatin'izay mihitsy koa raha ny any ivelany hoe efa misy an'izao fa ny anjaranareo mpihira dia mihira fotsiny ihany manomana hoe zao indray natao eny ary hatreto aloha zany Mario ary tsy rariana hoe nahita lesika tao anatin'izay hoe fitondran'ny olona anao zay tsy nataony olona sanatriny resaka hoe fitaovana io zany ohatra hoe misy ampitenenana zay any avaratra any hoe lohan'omby roa tsy atambatra vilagny araiky hoe lohan'omby roa tsy tafiditra ao anatiny vilany anankiray zany hoe rehefa olona anankiroa fotsiny na ianao raha ohatra hoe ao anatin'ny tokantrano fotsiny ohatra hoe misy mpivady anankiroa nefa olona anankiroa dia misy zavatra tsy fanarahana foana nefa ao anatin'ny tontolon'ny lamozika io ohatra fotsiny hoe misy producteur manager artiste musicien dia tsy maintsy misy fifandirana foana zany ao anatin'io fa
raisina amin'ny avantage fotsiny le izy hoe matoa izy miteny possible hoe amin'ny côté positif hoentina amin'ny côté positif foana zany rehefa misy zavatra anankiray tsy fanarahana de avy eo miréconcilier foana hoe mety foana kay le izy ohatran'izao ohatra na famoahana herany matetika misy ady foana hoe ty tsy possible ty tsy possible ty hoe tokony ty alefa aloha na ty alefa aoriana de zay marimaritra iraisana zay marimaritra iraisana eo foana zany eny ary ankoatran'izay mahita fiovana be amin'ny Mario satria raha Mario tam'izany na ohatra fotsiny raisiko hoe tamin'ny taona 2014 de Mario am'izao matotra kely matotra be mba tsy tenenako hoe matotra kely noho ny ty asanao sy noho nyzay hoe laza zay hoe iainanao amin'izao fotoana izao hoe na tonga an'izay na tsapan'izay ve aloha ianao hoe lasa matomatotra kokoa raha ohatra hoe oharina ny teo aloha fahitako an'le zany mety le hoe za aloha hatramin'izay efa matotra foana za efa matotra foana fa arakaraka amin'ny monde misy za raha ohatra hoe miaraka amin'ny bandy de manao bandy rehefa miaraka amin'ny olon-dehibe de mba miezaka mi se comporter ohatra ny olon-dehibe rehetrarehetra de za zany rehefa nanomboka fatapatatr'olona mba elako am'le hoe nalaza zany satria iny ny mpankafy mamaritra an'iny rehefa nanomboka fatapatatr'olona de mazava ho azy mifanerasera amin'olona be da be misy olona manan-kaja misy olona be da be zany hatramin'ny président za tsara naneritretra hoe mindray andro mbola ifanena amin'ny président handretahana président zany de anao zany tonga misy zavatra mitsiro azy ao anatin'ny sainao hoe raha te apetraka ny olona amin'ny toerana tianao ametrahana ny tenanao ianao de tokony mametraka an'izay zavatra zay hoe manaja olona anao mba ajainy olona mba mila matotra ianao zay vao matotra koa le olona isadressé aminao de zany angamba de lasa zatra an'izay zavatra zay zany ity ihany koa anisan'ny nalaza de nalaza tamin'izay fotoan'izay hoe Mario de anisan'ireo mpanakanto miavina ihany koa de eto de manambara aminareo fa izy aloha de tsy zay tsy zay izy fa izy raha tenenao fanontaniana raha izy de hitariny kely zay io miresaka be izy ny ankoatran'izay Mario idirantsika amin'izay ny ao anatin'ny tonokiranao ianao ihany ve ny mamorona sa amin'izao rehefa hoe misy ireo fiara-miasa miaraka amin'ireo mpiara-miasanao aty ambadika de misy ihany koa zay hoe mety hoe olona hafa ihany koa ny mamorona niranao na ry zareo koa ny manome hoe zao indray le sy atao zao indray atao fa ty indray zao mety amin'izao rivotra iainantsika izao zany olo tsy mamenatra anahy mihitsiny satria matetika rehefa hoe anontaniana hoe iza mamorona hoe asa daholo non ka fa tiako tsindrina fa folakalaklea talohan'iny za daholo mamorona fa tsy hoe taoriran'izay de hoe olo-kafa daholo fa misy reggae zay jikôly zay ny titrany de Piero Matatana nanoratra anazy zany zany tsy mamenatra mihitsy zany le izy satria za manana an'izay fierté zay rehefa zavatra ataoko de iny mahafiara anahy fa tsy hoe ny zavatra nisoratan'olona tsy mahafiara anahy akory fa fierté aoka mba ho an'ny olona zay nanao an'le izy foana fa tsy mamenatra amin'ny teny an'izany misy fiaraha-miasa foana misy fotoana ohatra hoe manoratra de hoe tsy hitako mihitsy hoe aiza ny mélodie tondrako an'ity lahatsoratra ty na hoe ty hery ty de ohatra hoe miteny amin'ny Daval Darucor ohatra hoe ty misy zavatra tiako tenenina ohatra hoe ty misy thème de efa nisoratako fa inona mélodie mety amin'le izy de de ketrehana le izy de na ohatra koa ohatra hoe Piero Matatana tamin'izay fotoana fa Piero Matatana manko zao fafantatsika hoe fa tsy ao anatin'izay zavatra zay intsony de misy hira anankiroa tsy zany nanoratra anazy fa Piero Matatana de iny jikôlo iny de mbola misy anankiray mbola hivoaka tsy haiko na hoe amin'ity taona ity na hoe amin'ny taona hafa fa mbola ampirininay tsara ao anatin'ny frigidaire aloha de mangatsiatsika ao de amin'ny fotoana mampety anazy zay vao avoaka arakaraka ny inona no mahatonga an'izay hoe olo-kafa ny manoratra ny hiranao de misy fotoana hoe ianao ihany no misahana an'izay arakaraka le rythme iainantsika amin'izao hoe ohatra hoe tsisy olona mahavita tena misy zavatra zao za matetika rehefa mamorona hira misy fotoana tena hoe diso tanteraka mihitsy tsy ao anatin'ny kanalako mihitsy le zavatra ataoka de misy fotoana raha za manoratra hira enfin zay vao mahafantatra hoe tsy zany tokony hiran'ity hira ty fa ohatra hoe dadilove ny tena mety amin'ity hira soratako tena hoe misy fotoana raha vehivavy mihitsy ny mety amin'le hira soratako de io koa zany misy zavatra tsy azonao forcena mihitsy rehefa ohatra hoe tapaka tongotra ianao zany na te hilalao baolina tahaka n'iny na tsy afaka hilalao baolina mihitsy za zao misy monde tsy nenah mihitsy ohatra hoe ianao rap za de tsy nenah mihitsy zay tontolon'ny rap zay
dia misy fotoana ohatra hoe anao hira mihetsika be dia tsy dia nen'ala izy dia tsy maintsy mila tahana foana zany ianao amin'ny namana hoe mba mirono hira ohatran'izao na hoe amirono mélodie fotsiny dia za dia miaraka amin'ilay zavatra soratanao anatin'ilay hira dia ohatran'izay arakaraka ny misy zavatra zany tsy vitako zany fa tsy maintsy ilako tanana amin'olo-kafa. Ok ary zay ihany koa izy zay hoe tsy afaka forcena avokoa ny zavatra rehetra na dia misy zavatra tianao atao araka rehefa tsy mety aminao io dia hoe aleo mba ho an'ny hafa e. Dia akasitrany izay valiten'ny Mario mahakasika an'izay hoe iza ny mpanoratra iza ny miara-miasa aminao fa dia hidirantsika ihany no manaraka afaka fotoana fohy fa zao ary alohantsika dia anaraka sangana sa hafa indray. Raikitra indray ary amin'ny tohan-trany Mario Folaka Lakile. Le Mario moa zany tena anaranao mihitsy e? Tena anarako. Tena anarana fa tsy hoe anaram-bositra na hoe anarana hoe tsy hoe adalana jeu-na Mario akory dia hoe mipetahan'ny olona n'iny. Tena anarako mihitsy. Misy namana zay manko zao ohatra ny hoe afatifaty ohatra raha miantso anazy hoe tiana dia mipetapetahana ohatr'izay dia averiko hoe ohatr'izay ihany koa ny Ok, tohizantsika hatrany raha toka hoe saina milahatra amin'ny mpanao mozika rehetra eto Madagasikara Mario, indrindra moa zany le promotion anareo reny dia miala tsiny raha hiteny an'ity fa izay ihany koa ny anisan'ny karazana mety hoe critique fa manatsara zavatra nefa ny eto ihany koa Mario manana an'izay hoe fomba amalianao sy ny amaritanao ny mahenao ianao zay. Misy Mario sako ny tena an'ity satria misy any namana akaiky ihany koa, misy ihany koa Elidio. Misy fotoana tsy dia mifanalavitra ny na eo amin'ny instrument io na ny style anareo io dia eo mipetraka foana amin'ny fanontaniana hoe aiza tsara zany no mety hanavahana an'ireto namana reto ka Mario aloha zao no eto akaikinay eto dia Mario hoe aiza ny fandraisan'ny Mario an'izay ho raisin'ny Mario kihana vera toka misy olona miteny hoe mangala tahaka ny zavatra ataony Elidio zany Mario zany. Voalohany alohany inona moa le fitenenana hoe soa fianatra dia ny rythme tompoko ho an'izay manana an'izay tsikera zay natao hitambarany rehetrarehetra ohatra hoe afrobeat zao manao daholy rehetrarehetra dia ny rythme tsy azo anakianana olona iny fa fomba fitondrasana hira kosa marina fa misy tovitovisana amin'ny Elidio fa raha tsikaritra atsika ane mbola tsy nihira Elidio dia efa nihira zany Mario zany efa nisy zay hoe anao io zay efa nisy zay hoe nampirafy zay vao nihira Elidio fa izy zany somary nanana occasion namoahana hira bebe koa dia za tsy dia heno firy dia nandeha foana ninazy fa hatramin'izay na fomba famoronanay hira zay tsy samy tia miresaka ao anatin'ny hira dia nazara mahatsikaritra an'izay le zany za tsy mahay mamorona hira raha tsy ohatrohatran'ireny koa dia fa ny anahy ezahako raha ohatra hoe Elidio zao matetika fa ny anahy somary tapatapahako kely zay satria indraindray misy fotoana sur scène ianao sairan'ilay zavatra hoe tsy souffle dia miteny any amin'ny chanteur indray hoe ampio kely dia zany tsapako ilay zavatra fa le izy zany matoa le izy mbola mandeha matoa ohatra hoe folakalakile zany ataontsika ohatra fotsiny matoa le izy tian'olona dia hain'olona tsara manavaka an'le izy hoe tia Elidio tia Mario ary matoa le izy nety dia mampety anazy zay misy zavatra foana zany miavaka ao anatiny ao zany tsy haiko na hoe resaka na hoe inona moa ilazako an'le izy le zavatra resahanao anatin'le hira fomba fiteny ny voambolana ampiasaina ny afatra zay angambany. Ary mety possible ve hisy ny fitoriana zay rahana amin'ny Mario sy Elidio ihany koa? Efa nanomboka tamin'ny 2015 mihitsy saika nanao fitoriana zay fa ny fotoana zany samy manana zavatra maneherana anazy dia efa niresaka mihitsy zay hoe magnino ma tsika manafika magnano fitoriana hely karaha ty samy zay zany miresaka tsy hoe izy nangataka an'le izy fa zay zany miresaka hoe hitanay mahatsara nay bebe kokoa zany ohatra hoe misy zavatra atambatra satria tamin'izay fotoana zay 2015 Elidio mbola
efa tao anatin'ny izay laza zay fa nanomboka tamin'ny hoe magnanio zay vao tena hoe ilidio ny ilidio dia efa anisan'izay fitoriana zay dia miery za mbola miandro foana mbola iresaka foana zay ary mino fa hipoaka foana zany fitorinan'ny ilidio somary io zany indrindrindrindra fa amin'izay tsikera zay hoe olo anankiroa mitovitovy hira mitovitovy fomba fitondrasana hira dia anambatra feo dia ahoana ny résultat an'izay tsy haiko hoe inao ihany koa mba tonga namana sasany manontany antsy foana fa hoe raha mpisafidiana hoy ianao hoe mba miaraka mihira ampanakanto vehivavy malagasy dia iza no eritreretinao dia efa manana an'izay projet zay ihany koa ve mareo manokana raha vehivavy malagasy tampoka be le fanontaniana mbola tsy nanana an'le projet zany aloha i Mario mbola tsy nanana an'izay mbola tsy nieritreritra fa eto ianao dia tsy maintsy mamaly hoe iza le vehivavy malagasy mba hoe mahafinaritra anao mba miaraka mazava ho azy mba zany mifolakalaky mpanakanto malagasy akafiziko zany tena marina satria tsy maintsy ny akafiziko ihany ny tiako anaovana fitirina dia raha za zao mankafia ny Black Nadia dia mahazo manona anankiroa tsy maninona dia Tansimena Black Nadia sy Tansimena zay ok eto mieritreritra hoe ahoana marina raha Mario sy Wendy Catalina ihany koa no ampiarahana miaramira fa bon eritreritra ny eny ary ankoatran'izay rehefa misy foana ny hira anisan'ny manamarika ny olona iray indrindra ho anareo mpanakanto dia miandry foana izahay hoe mbola hipopoka lavitra noho indray manaraka ahoana ny hitazomana an'izay dia ahoana ny ady clé anareo manokana no mitarika amareo hoe ahoana ny atao hoe anisan'ny manahirana ihany ve ny migarde an'izay hoe laza izay hoe na mipoka nytiray ity tsika dia ahoana indray fa hatreto aloha fahitako azy folakalaky le aloha mbola mametraka foana hoe Mario fa efa tsy haiko hoe ahoana reto avy manaraka reto io nanomboka tamin'ny rehefa nalaza zany le hira folakalaky le dia za raha tonga dia ohatran'izany lohako miasa saina hoe inona indray ny anitorana an'ity folakalaky le ty tsy hoe totorana zany totofana zany fa ioarana ambonimbony kokoa an'ity satria na tiana na tsy tiana tsy maintsy mise référé amin'iny foana zany ny olona rehetrarehetra mpakafy ny olona rehetrarehetra zany hoe miandry indray zany hoe inona indray navoaka n'ity mpanyity hoe ambonimbon'iny folakalaky le iny za tsy teny hoe tsy ho vitako ny ohatra ambonin'iny fa somary mananana ny sarotra ihany satria raha azoko lazaina hoe phénomène tamin'ny tontolon'ny mozika zay nataoko iny folakalaky le iny dia araka an'izay hoe phénomène zay zavatra tena hoe somary sarosarotra ihany zany efa eritreretiko hoe ohatra ny namoronako an'iny ihany za navita namorona an'iny dia tsy havita namorona ny ankoatran'iny na araka n'le niteneniko anazy hoe kinanganangana hoe nataoko ohatra hoe zavatra nataoko ohatra tsy nieritreretina zany dikan'izany raha ohatra hoe te ohatran'iny zany tsy dia hoe mifantoka mafy be hoe mila ohatran'izao satria folakalaky le nalaza be dia ohatran'izao ny anrotako an'ity ohatran'izao ohatran'izao fa hoe alefalefako azy fotsiny aloha fa tsy hoe avoakavoakako azy ohatran'izay koa ny amoako an'le hira fa zay tonga atao tsaiko alefako daholo dia mino ary manantena fa mbola vita zavatra tsara mihoatra an'iny miandry zany tsika rehetra dia irariana hoe tena piasa coco ihany koa i Mario amin'izay fotoana izay fa dia miara-miandry eto avokoa isika rehetra ankoatran'izay eo ny famoronan-kira hidirantsika indray ny resaka texte ny Mario manokana ianao anisan'ny sarotiny ao anatin'izay hoe resaka parole na hira izay sa manao ahoana indray ny fomba fijerin'ny Mario manokana raha toka hoe aminao manokana inona no atao hoe mpanakanto tsy mpihira fotsiny fa tonga dia hidirako hoe mpanakanto raha toka hoe hosokajiana hoe mpanakanto zany Mario zany fa tsy amateur tsotra fotsiny ny amina manokana zany natao hoe zavakanto aloha voalohany indrindra dia karazana asa rehetrarehetra izy io fa arahana talenta dia ao anatin'ny talenta zay be da be raha ohatra hoe misy latsoratra anankiray dia mety mipetraka mifantenana kanto ve ty latsoratra ty sa tsy kanto satria misy talenta zany ao anatin'ny hoe fanoratana fahaizanao mandrindra voambolana fahaizanao mandrindra n'le tantara fahaizanao mamintina mba tsy ho lava be ny zavatra anankiray hoe mahakanto ny latsoratra anankiray ohatra fotsiny dia hoe amin'ny mahampanakanto hoe mpanao kanto
hoe amin'ny vazaha zany hoe artiste satria ohatra hoe manao mpandoko ohatra hoe manao hosodoko dia hoe artiste fa atsika Madagascar zany hoe artiste malaza hoe rehefa artiste zay hoe mpihira fa ny artiste zany be da be zany ny olona tsoina hoe artiste sokajinasa zany izy io dia aminah manokana hoe rehefa hoe mpanakanto amin'le hoe tontolon'ny lamozika dia voalohany indrindra dia tsy maintsy eo alohan'ny mozika voalohany mila vao mandeha zany lamozika dia na mbola tsy mihira ary le olona anankiray na ohatra hoe za fotsiny mandeha lamozika na mbola tsy mandeha ary ny hira dia efa voasarika sady ny sainao hoe tsara zany hira zany nefa mbola tsy fantatrao inona ny zavatra teneninao anatin'le hira dia faharoa dia aty amin'ny resaka hoe fehezantena aty amin'ny fehezantena zany za tia manaja ohatra ny français hoe temps hoe futur passé présent sy ny tariny za rehefa ohatra hoe zavatra ho avy dia tena hoe misy haintso mihitsy hoe misy hoe ho avy le zavatra tiako tenena fa tsy miteniteny fahatany misy fotoana anao anatin'le hira hoe efa zavatra efa lasa ny teneninao dia mitampoka koa ianao afangaronao amin'ny zavatra ho avy fa tena ajaiko ohatrany hoe tamin'ny lambana koa zao ohatra hoe isaoragna ny havagna namela na lalaka atsika hitambatra misy passé zao anatin'izay dia misy hoe isaoragna ny havagna namela na lalaka hoe namela atsika na lalaka mba hitambatra ny anahy zany etidiako tsara mihitsy hoe mba tsy ho diso ny fehezantena ao anatin'ny hira zay ataoko dia ny farany angambany dia amin'ny hoe charisme any angambany raha tsy hainao koa zany mamoaka an'le émotion anatin'le clip ataoko ahoana ohatra hoe za zao miteny hoe za mijaly tsisy zavatra hohanina nefa ry amin'ny pétrarie manao tournage dia tsy mivady zany zay zavatra zay ohatra hoe hira mampalahelo be nefa zany tsikitsiky ao anatin'le izy fa mila hainao zany mampitambatra an'io zavatra rehetrarehetra io dia ny fehin'le izy angambany aminazy zavatra hoe rehefa mpanakanto voalohany indrindra dia le asa atao mihitsy ny mila kanto tanteraka ny zavatra soratanao ny zavatra rainao anatin'le hira ny mozika ary ny fihetsika dia raha voafehy zay zavatra zay dia zay ny atao hoe mpanakanto za tsy hoe anatin'izay fa fahafantarako anazy satria tsisy olona mafeno an'izany tanteraka hoe totalement hoe tena hoe mpanakanto parfait ty olona ty fa tsy maintsy misy indro kely foana misy olona zao mahay mihira be nefa sur scène tsy mahay mandihy misy olona mahay mandihy be nefa tsy dia mahay mihira io zany tsisy olona tonga lafatra zany ina zao somary hoe hitanao hoe indro kely aminao manokana zao mba avoay anay zay nyteneniko tamin'ny voalohany zay hoe za zany somary hoe raha sur scène tafavoakako tsara ny hira fa za tsy dia olona mahay mandihy be ohatra hoe genre liko clinique dade love fa ny anahy zany fenoko amin'ny zay misy secret kely zay hoe mitsikitsiky ianao misadresse amin'ny mpakafy anao ianao dia ataoko amin'ny fotateraka le zavatra dia fenoko amin'ny misy sarisary mamadinidinika eny tsefatsefany eny dia amin'izay le olona mba tsy misanue hoe tsy mandihy mario ohatran'izany fa fenoko amin'ny ary zavatra hafa misy ny hoana manokana zao satria matetika ihany koa tena anaty sehatry ny asa ihany moa zany hoe mba jerena ihany koa hoe ohatra ny ahoana ny pôzipôzin'le olona ohatra ny ahoana ny fomba fahitan'le olona nareo mpanakanto rehefa hoe tena hoe miona nareo fa manao fampisehoana ny sehatra eo fa misy dia tena hoe diso tanteraka amin'ny fieritreretan'ny mpijery satria ny ahafantarana azy hoe tena mihetsika manao an'izao izy rehefa ao anaty clip fa rehefa tena hita eny ambony sehatra dia zay araky ny teneninao zay hoe tsy mihetsika fa ny Mario moa zany zay ny asa zay ny secret ny charme hitako ry zareo isany tena voacharme mihitsy fa dia idirantsika ihany Mario rehefa hoe eo amin'ny sehatry ny fampisehoana ny fomba fiakarana ny sehatra sy ny sisa fa te-antany ianao hoe ianao hoe nianatra momba ny mozika sa inona tonga tena hoe naresy lahatra anao hoe andeha anao andeha hira hatramin'ny mbola kely zany izy io za mbola kely makamaka an'ireny sio reny ianao manana le anisan'le mamaky sio foana maka koveta dia amboarina manamboatra pédale reny dia zatra mitendritendry nefa tamin'ny mbola kely tamin'izany 5 ans angamba na 6 ans teo dia efa mitendritendry dia
mody manao artiste kely hoe miditra avy any Njakatiana miditra avy any Lola nefa za ihany manao an'le tamin'ny mbola kely le zany ohatrany hoe azoko lazaina hoe don kely zany e nefa ao anatin'ny lafamina tsy dia hoe misy hoe mpanakanto be ohatrany hoe na ankoatrany hoe tsanga misy tsanga zay tany amin'ny automatsiatra tany a avy anambalavao le mira mafana mafana wa mbola lafamia anay ny olena fa izy am'zao efa ny Belgique any izy dia mamanay koa tia mihirahira fa zany tena marina za tsy nanao chorale tsy nianatra mitendry lamozika fa ohatrany hoe zavatra natambatambatra teny an-dalana teny mianatra foana mianatra tena tambatambatra dia namoakany zava-bitako hatramin'izao. Ina moa niranao voalohany tamin'izay tena hoe zay niranao voalohany? Anao io. Anao io. Anao io. Nisy nanosika ve anao taty aoriana hoe mety zany ataonao zany mifoncé foana sa hoe noho finiavanao irery any dia nitohizanao teny foana? Na dia hoe nandritran'izay hoe 2013 2017 zay tena mbola takona tanteraka Mario manokana? Ny zany ny anahy tamin'ny voalohany zany le hoe za manko tia manao zavatra ohatran'izay fierté ako aloha nitsonjovako voalohany za tsy mijery ny olona aloha voalohany ohatrany hoe rehefa hivoaka zao za ohatra hoe anao akanjo ohatra hoe marque caporal le izy dia ohatra le marque caporal zany misitrika ty anatiny ity ohatra fa tsy caporal misitrika ty anatiny ity le izy dia tsy ny fahafantaran'olona an'iny hoe caporal ty akanjoko ty ny important amiko fa hoe za manao zavatra marque dia za nira tamin'izay fotoana zay namoaka le anao io dia hoe fafinaretana ho anahy manokana aloha voalohany hoe mba nahavita zavatra hoe namoaka hira tafiditra any amin'ny YouTube mba misy mijery le izy dia mba misy manao like kely ao anatin'le izy dia zay avao mijery hoe possible afaka tohizana ve izy ty zay vao mijery hoe inona ny commentaire ny olona mety ve le izy sa tsy mety dia en général zany soran'Andriamanitra fa misy manome hevitra foana hoe zao indray tokony atao tokony manao zavatra mihetsiketsika anao ohatran'izao dia zay izy en général. Ok ary en général zay fa andao indray aloha anaraka mozika tsika fa lava dia lava ihany koa zay resadresaka ny tafatafana niaraka tamin'ny Mario zay dia avy indray tsika amin'ny verneto. Dia tafaverina soma tsara hidirantsika amin'izay Mario eo amin'izay hoe sehatra ny lafin'ny fampisehoana izay eo ihany koa ny resaka hoe kihana maro isan-karazany araka ny teneninao hoe mandefa hira ianao dia mba mijery an'ireny fanamarian'ny olona ireny misy manohana misy mety hoe manakihana ihany koa nefa eo ihany izay hoe kihana izay araka ny teneniko hoe misy tena kihana hoe tonga any mitsara misy ihany koa nefa ny kihana hoe tena alako bika tsy tiako tare fotsiny ty nanahoana nandraisanao an'izay hoe raha toka hidirantsika ny resaka kihana amin'ireny hira izay hoe efa nizarainao ireny? Izy manko ny mpanakihana be dia be dia samy amin'ny tanjony misy mpanakihana manakihana bêtement fotsiny izy fa ny tena mety manko critique moa azo antsoina anazy amin'ny teny hoe critique constructive hoe manakihana anao fa manome sosikevitra zay aloha ny tena tiako indrindra fa misy olona zany manakihana indray izy fa tsy hitan'le sosikevitra fa le zavatra kianina indray aloha mariny fa tsy hitan'le izy satria tsy ao anatin'le lamozika tsy ao anatin'ny tontolon'ny mozika io dia tsy fantany mihitsy hoe ohatran'izao ohatra hoe izy miteny hoe ianao le fandihanao ohatran'izao mba tokony mba mihetsiketsika mafy nefa izy olona tsy mahay mandiha fa fantany ianao zany tsy mety zany dia ataonao fa izy zany tsy afaka noranao ohatran'izao fandiha ataonao dia misy olona koa zany manakihana noho ny zavatra hafa mihitsiny ohatra hoe tsy tiany fotsiny zany ohatra hoe mahita anahy fotsiny hoe Mario ohatra amin'ny Facebook hoe Mario hoe tiany sipa ohatran'izany dia misy bandy zany mialina fotsiny mahinao le izy hoe dia manakihana fotsiny dia manisy ohatran'izao any amin'ny YouTube dia miteny hoe makatahaka ny anina dia aminahy manokana zany arakaraka an'izay sokajin'olona mpanakihana zay ihany koa na ndraisako an'le fanakiahana ohatra hoe miteny le olona hoe Mario ianao somary malemilemy loatra ny hiranao fa sur scène anie mila zavatra mba mafimafy dia manaova hira mba mihetsiketsika zay zao dia ça va dia raisiko tsara mihitsiny dia misy miteny indray hoe
ianao Mario rehefa sur scène misy fotoana ianao tsy de ela ianao de efa lasa indray de za koa zavaina foana ohatran'izao niantona ohatran'izao niantona de aminazy zany le fanakiana de zay arakaraka l'izay sokajin'olona mipanakihana zay no andraisako le fanakiana. Raha ohatra indray hoe raisitsika amina réseaux sociaux Facebook ohatra satria manko ny mpikambana na hoe ny mpanaraka anao tsy voatery hoe olona hiteny anao foana hoe mahafinaritra be ny zavatra ataony Mario fa misy koa le olona hoe matoa izy miditra mikambana hoe manaraka anao abonné aminao mba hitady hoe inona indray ny zavatra satria efa zay zao ny malaza be eto amintsika hoe inona indray ny zavatra tadiaviko entiko amin'io ohatra hoe mpanolotra fandaharana io mba hikritikeko anazy anaratsiko anazy fotsiny ianao hoe anisan'le olona le mamaly hoe miteny zavatra mety hoe mandona fo aminao izy tsy manakihana anao araka an'izay teneninao zay de tena mamaly mihitsy ianao en personne hoe zao. Za indray misy karazana hoe tsikera karaha fanamariana valiako fa misy zay tsy azo valiana io zany ninazy zany za misy arma anankiray zay hoe rehefa zavatra ianao zao raha ohatra hoe tianao ho tezitra de tsy ataoko hitanao mihitsy hoe tezitra fa au contraire n'inona valiko anao imehezako ianao raha tianao ohatra hoe tiako tenenina zany za tsy genre-n'olona miréagir amin'ny Facebook zany ary raha tsy mora olona sitomina laklosy zany ary raha tsikatratsika angambany de angambany raha misy anankitelo de za fahatelo amin'ny mpanakanto malagasy tsy de misehoseho anatin'ny Facebook io raha mijery murako ohatra hoe amin'ny compte perso fotsiny na hoe any amin'ny page za tsy de olona mipublier zavatra isaky ny mihetsika za tsy de olona hoe aty indray misy ana ohatran'izao indray aty raha ohatra ankoatran'ny asa zany de io koa zany misy manakena hoe anao mba animeo le page anao mba active kely fa matoritory be anao zany de raisiko soma tsara le afatra ary fa fanapa-kevitra anao efa fanao igny fa am'izay fanakianana zay misy olona tena hoe manakena zavatra tena mampifotofo be zany le izy fa tsy omena fafinaretana zany izy am'le zavatra tianao azy hoe milady zany izy de hoe ataony capture d'écran iny de publier any ohatran'izao ny Mario rehefa mise comporter ohatran'izao izy rehefa ohatran'izao rehefa nerveux izy de ohatran'izao za tsy raha sitona laklosy zavatra hafa ny sotomina fa tsy raha resaka Facebook de ohatran'izay zany ny ataoko sotona laklosy de zavatra hafa sotomina zavatra hafa mihitsy fa tsy amin'ny Facebook mihitsy zany ny afahattaranareo ohatra ny ahoana za rehefa ohatran'izao zay tsy le tentan tsy any zany maneno ny asa zavatra eny azy hitako hoe sady anatra ihany koa zay zavatra hoentinao zay satria zay tsika zay olofolo ohatra ihany koa isika ka rehefa hoe marary anazy ny zavatra any de tsy maintsy mamaly foana de tsara ihany koa hoe hoentina tao anatra izay zay nge niteneniko hoe niova ihany Mario fa tsy ohatr'izao zany Mario fa mandainga izy le miteneninareo hoe za efa maritra fa tsy ohatr'izao zany fa zao izy zao tena fa ho anatao famatorana tanteraka tsara hoentina raisina lesina ho iaho hoe rehefa misy mila vano mitady zavatra hoe apasika anao de tsara foana hoe tsy mamaly na hoe valiana amin'izay hoe tsikitsiky lalandava zay ihany koa i Mario ambony sehatra indray efa nisy fotoana ve Mario somary nisilifatra kely na nadiny tonkira na mety efa nisy fotoana ihany koa Mario nahazo an'le hoe izy daholo zany efa nahazo anany daholo zay nga manomboka tamin'ny 2018 iny tamin'ny folakalakley de rehefa nitourné de hatramin'izao efa mananikanikany amin'ny 200 mahery ny concert nataonay de misy fotoana solifatra misy fotoana latsaka ao anatina lampiazo iny zany filazan'le planche iny amin'ny estrade iny de latsaka de tany manoro tamin'izay fotoana zay fa mitsangana de averina fatsiana le zavatra de za tsy mibedy mihitsy hoe organisateur amboary tsara ty anina ty fa hoe ajanona hoe za tsiranao ka aloloha mba hiverena tsika kely le souvenir tamin'izay rehefa nilatsaka atao hoe anao de inona nataonao tonga de niakatra sa hoe narary loatra aloha de nakaina kely tonga de nitsangana ohatrany tsy nisy nataonao hoe ohatrany vidéo zany ane mbola anatin'ny téléphonako ananako mihitsy zay vidéo zay lina be zay satria tamin'ny fotoana io le misy assistant zay Elio zay izy hoe vao miakatra ny chaîne de vao vita ny anankiray de mianime am'izay misy animation saleg zay ataonay de ohatra misaoty zay le fandehanay ao anatin'le izy de les planches koa sapin de fa
tsy misy tafo le izy dia le nanoranandro dia miaboboka dia tsy nazaka anay intsony dia miaraka izy maka an'le vidéo iny a tamin'ny fotoanan'iny a tonga dia latsaka dia nitapahany le izy fa atao anatin'ny téléphone akato le izy dia afaka omeko anao koa le izy raha ohatra hoe tianao mba jeren'ny olona le izy zany. Tianao alefantsika angale Tsy maninona. Tsy maninona. Tsy maninona ka. Dia misy fotoana koa ianao ohatra hoe olona efa te ohatra hoe olona efa mangitahita be zany miandry an'le satria misy fotoana zany a arakaraka le toerana zany répertoire atao eo rehefa sur scène. Ohatra hoe rehefa any atsimo be any misy hirako zany le fiteny zany tsy fantatry ny zareo mihitsy fiteny avaratra. Dia miandry ny folakalaky le iny foana hoe mampiasa kokoa na ohatra hoe mandeha mahitsy na anjara-pitiavako. Dia miandry an'iny foana zany le olona dia miandry an'iny. Raha ohatra tsy mety alefanao zany le oh dia mahazo an'izay. An'izay dia voatery alefa zany le hira. Dia ino moa le fahatelo teo? Ohatra hoe namalana ihany koa na nanadino tononkely. Io zany misy fotoana ianao zany tena ohatra te ho latsaka ranomasina mihitsy ao amin'ny loge hoe ahoana ataoko ahoana ty feoko ty. Misy fotoana zany tena hoe tapaka tanteraka io. Nisy fotoana tany ambanivohitra ny Tsoromandidy. Tany Tsoromandidy Vohidronono sa iza moa ohatra misy ronono zay anaran'ilay tanàna. Dia tena nandohalika mihitsy tamin'izay fotoana zay. Tsy mamelatra anao miteny an'izay. Nandohalika mihitsy satria ohatran'ireny ganagana tena tsy tapavoaka na miteny arany ohatran'ny tsy ho vitako. Dia tena nandohalika dia niteny hoe tsy fananiako le izy fa olombelona ohatra anareo ihany a manana feo a manana vatana ohatra anareo zany hoe possible marary ary possible salama dia hoe tena tsy afaka mihitsy ny feoko fa za indray a tsy ala eto na ino kodona na ino kiatra mandra-patapitra ny fe-potoana izay mifanarahana. Dia ny chanteurako tamin'izay Ferlin zay manampy anao avy ambadika ao manao feoko. Dia za misy fotoana misy tratrako kely dia mihira kely fa tena saika tomany tamin'izay fa tsy fanan'Andriamanitra fa ny olona zany a tsy naninona nefa fantatra antsika fa ny bandin'ny Tsoromandidy sy ny fariparity any tena dia zay zany fahaizanao miteny amin'ny olona fahaizanao mitsotra ny marina amin'ny olona. Misy zavatra foana zany miditra any anatin'ny foana hoe micomprendre foana izy hoe marary kosa ange le ry dia tsy mahavita an'ilay zavatra dia nanao ambiance nanao animation dia normal hatramin'ny farany dia misy fotoana mamalana foana misy fotoana midétonne kely ny feonao ohatra hoe rehefa mamaspasika zay aty ny toerana tianao tondranao ny feonao dia any izy mandeha. Dia zany matetika mandalo kely foana indrindra fa ohatra hoe manakatra ny feo ambonimbony dia misy fotoana midétonne kely foana na ohatra hoe reraka be ny voyage ohatra hoe nanao bal tamin'ny alina dia andro manao spectacle surtout any amin'ny faritra sava manao galabal dia reraka anao dia indraindray tsy voafeonao ny corde vocale sy ny feonao zay. Hono Mario le izy ve oa ty zany fanontaniana apetraka foana ihany koa marina hoe ohatra ny asa rehetra ihany izy ty ary matoa hoe milona tanteraka ao anatin'izy ty ary mbola miezaka hatrany nareo hoe izaran-tsara sy izara foana le hoe zavatra takiana fijery sy ny mpakafy dia misy zavatra tianareo azo ihany koa makasika ny revenu makasika ny hoe mba vola miditra ho anareo satria hoe efa asa izy ty. Le izy ve tsy maintsy ekena foana rehefa misy organisateur no mitady anareo hoe amin'ity daty zao ty dia efa nananareo ny programme dia tsy maintsy ekena foana nefa ny tena efa tsapanareo mihitsy tsy ho vitanay ity tsy ho arakay ity dia za mahita hoe azo omena tsiny kosa ohatra zao za manokana zao raisiko hoe spectacle Mario jery mandoa vola hijery ao ary lina hoe Mario no endrasako tonga nefa araka an'izay teneninao zay hoe maha-olombelona anao nefa dia tsy maintsy hoe farana fantatro dia hoe matoa mandoa vola mila Mario mihireo dia za zany indraindray te ho aty ambadika an'ilay namana sasany anisan'izay tena tsy nanaiky any satria efa nisy fotoana nanaraka akaiky ny mpanakanto tena hoe kalaza mihitsy dia tena hoe zay karazana investigation zay zany no ataoko hoe sady nandeha ary dia avy eo izy tonga aty dia tratrany ve dia tena tonga teo amin'ilay fotoana aloha izy fa tary izy vao niditra teo fa tena zay araka ny teneninao zay hoe tsy mivoaka mihitsy ny feo dia zay zany tiako mba tenenina aminareo mpanakantona tsy haiko hoe ny manager ve ny tena tompon'andraikitra kokoa amin'izay hoe efa hita izy ty hoe tsy ho vita dia mbola forsena ihany sa ve hoe zay le hoe eny izy moa tsy tia vola fa ohatrany tsy mijery an'ilay mpakafy ihany nareo amin'izay fotoan'izay raha toka efa tsapanareo tsy ho vita dia mbola forsena ihany. Io zany misy fotoana raha na ny mpanakanto sy ny manager
misy fotoana mifandifatra kely amin'ny zavatra io satria manina zavatra efa tsotratra dia mbola izany tratrarina ihany fa io zany amin'izay hoe mitady vola zay dia tokony izana lanjalanjana foana hoe ny vatana ny fahasalamana ny fotoana ny lalana ary ny vola dia izy io zany raha aminah manokana sarotra koa raha ny ohatra hoe début mois de janvier mandrapatonga ny Saint Sylvestre dia mira mandeha mitorone foana fa vatana tsy maharaka an'izay aloha voalohany fahafantarako an'ilay zany aminah manokana zany raha olona efa zatra dia tsy maninona za zao mbola tsy ohatra hoe dadilove reny eny tena ka mandeha misy fotoana izy farina fa eo foana fa misy fotoana kosa le ry tapaka tanteraka aloha tapaka tanteraka amin'ny feo fa io zany fahaizana mandrindra an'ilay fotoana ohatra hoe manao asa successive 5 jours reto olona reto dia omeko 2 jours de repos kely matory tsara sy ny tariny dia raha ajainy ny zavatra iny dia normal zany le izy fa misy fotoana zany ana 10 jours misy fotoana tany Ambatondrazaka tamin'ny 2018 plutôt nanao zavatra raiky amby folo zay isan'andro mihira foana fa tsy naninona tamin'izay satria zatra dia le zany arakaraka ny olona zany rehefa zatra zany ianao tsy maninona zany io na axis na asisinao foana zany le izy fa misy olona kosa manajery tia vola loatra tia vola loatra izy dia anika izy tsy miraharaha tsona hoe ampidirina any amin'ny lavaka be any ampidirina any amin'ny lavitra be any le olona dia nefa tsy tratra le daty aty forcena tratrarina tapaka amin'ny feo forcena mihira foana dia mazava ho azy fa resaka vola fa lanjalanjaina foana zany fampitsinjoana ao anatin'ny le fikambanana ao anatin'ny groupe zany. Ok, ary mazava izy zay dia eto koa dia nisolo tena ho anareo rehetra ny menomenona sy mandefa an'ireny hoe mba sy ho resaka kely ry mirina ny ohatr'izao fa ohatr'izao foana indraindray mahazo anay ankoatran'izay efa nisy fotoana ve Mario hoe nisy fampisehoana izay tokony enjehana dia tsy tratra mihitsy dia tsy tonga tany amin'ilay toerana dia raha nisy izay dia ohatrany ahoana no récupérer ohatrany ahoana no mba karazana ohatrany hoe teny ve sa inona ny zavatra nataonareo tao amin'ny tarika raha ohatra hoe efa nisy izay zavatra izay fahatarana aloha matetika fahatarana no efa nisy fa zay misy fotoana koa misy daty tena tsy tratra zany le izy problème le izy tamin'izay resaka tomobile tena manko zany mandeha tany fa tsy mandeha avion dia simba ny tomobile anay balita zay naran'ilay chauffeur tamin'izay simba le tomobile dia tsy maintsy niandry an'ilay izy hoe vita anentsika zavatra tany amin'ny parpartiany mampokony tany anentsika zavatra tany aiza moa ty tany Ambilobe andehanao balle zay tamin'io fa le zany tratra ihany zany le izy fa efa tany amin'ny misasak'alina tany amin'ny minuit tany zany zay vao tonga ny olona fa presque saika nandehandehan'ody daholo dia mbola mamerina fialan-tsiny ihany fa misy koa zany tiako mba tsy indrina eto zany sady afatra apitako ao an'ny organisateur na ny olona mbola mikasa hiditra ao anatin'izay mpandraharahany resaka spectacle zay misy mpisoloky mametapetaka fisy izy any ty apetany dia hoe tonga Mario nefa zavatra andotonanay fotsiny zany le izy dia misy koa tsy nataonareo contrat zany fa dia hoe zay fotsiny dia tiako tsindrina koa fa efa 4 fois angambany tamin'ny taona teo mandrapatonga ny androany misy olona misandoka foana manageran'ny Mario dia le olona zany efa fatapatatra zany fa mbola tsy tratra-mbody omby zany izy hoe tia izy le olona manao an'ilay zavatra fa tiako tsindrina fa nanomboka tamin'ny folaka lakle makatia aloha zany makatia aloha no akana contact fa raha talohan'izay ohatra hoe tsy haiko mandeha mahitsy reny non efa tsy managerako reny fa manomboka tamin'ny folaka lakle makatia va manager zany ianao raha azoko tsara sa nisy fotoana zany numéro an'ny ray aman-dreniko tao anatiny numéro ny olona mba ny fanampitamiko zany fa nanomboka tamin'ny folaka lakle makatia no akana contact fa raha ohatra hoe akoatran'izay tsy responsable zay tsy tokony andraikitra zany zay amin'ny zavatra tokony ho vitan'ilay olona satria misy fotoana tany Anosy misy olona misandoka hoe za manager Mario misy misandoka mihitsy hoe za vadin'ny Mario
dia za afaka mandray contrat ohatran'ity dia mody mahafantatra ana le olona le vehivavy dia mody tsy haiko be zavatra ataony olona tsy fantatra mihitsiny satria rehefa nataony fanadiadiana nandehanana tamin'ny opérateur mihitsiny hoe ty numéro ty mba trakeo ty numéro ty ava izy ny tompony ty numéro ty olona tena olona tsy fantatro mihitsiny le olona nanana hitantarina olona mbola tsy fantatro mihitsy fa hoe te hisoloko fotsiny zany izy dia zay zany mba tiako tsindrina foana hoe manomboka tamin'ny folaka laclé makatia no alaina ny contact fa lasa mahazo tsiny zay ny volanareo koa lasa very ho azy verivery fahatany dia zay koa lasa maloto satria indrindray fa manomana zavatra lehibe dia nefa zay tsy tonga satria tsy fantatra le programme fa le olona mpisoloky mahafantatra an'le programme hoe tokony tonga nosy be Mario na hoe tokony tonga ty Diego Mario dia zay zany mba afatra kely eny ara mino ava dia voarainy rehetra izay indrindra moa zany hoe ho an'izay heritreritra hoe anao lanonana ary mba maniry ihany koa hoe mba iaraka anao fampisehoana iaraka amin'ny Mario dia izay efa tenenin'izay hoe nanomboka tamin'ny folaka lakle hatraty mandeha aty moa zany no contact hoe tena azahoana ny Mario fa misy hatrany ireo mpisandoka izay ihany koa le hoe ny ratsy kely lalana fa dia ataovy ao an-tsaina aloha zany Mario fa rehefa ao anatin'ity monde célèbre ity ianareo dia misy hatrany ny zavatra tsy pozina ary misy foana ny zavatra tsy eritreretinao nefa ny dia miseho fa dia hoentina ankaherezana ny tsiraray avy zany satria dia maro ihany koa ny mpanakanto namana sasany hoe tratra amin'izany tantara izany ka dia eto indray aloha antsika naraka mozika hafa mialohan'ny tena hoe anarahantsika ny mozika ny Mario. Mandeha dia mandeha fotoana ho avy tsy ho elo ihany koa ny mozika ny Mario mety hoe vaovao ve no atolotro atsika no atolony ho atsika sa hoe manahoana fa dia izy indray ny tompona andraikitra amin'izay fanolorany mozika an'izay raha toka hoe za foana mba amin'ny style hoe sao indray ny raha Mario sao indray ny raha Mario sy mitatatasika kely makasika an'izay fa eto dia ny tenany mihitsy no hitondra azy ankoatran'izay Mario hidirako amin'izay ty resabe anisan'izay tena mahazo anao ity fa dia efa maro miandry ary eto ihany koa ianao dia afaka mamaly eny na tsy na zay tianao amaliana azy fa ianao ny tompony dia ianao ihany koa mahita hoe tokony hovaliko ve zay sa tsy tokony hovaliko efa nentinao tao ihany hoe misy mpisandoka vehivavy milaza fa vadinao dia liana be ny rehetra Mario ve hono efa manambady Mario ve efa miteraka mihina Mario ve zao dia hoy hoe ay reto sipa kely reto manontany momba ny Mario daholo dia kobakoban-tanana manokana ihany koa an'izay zandry malala izay fa dia anisan'ny makafy anao le izy dia ontso izy aloha ataoko hoe zandry mba mandainga kely satria zoky an'izy fa mody ataoko hoe zandry amin'izay za tsy betony hoe tsy miteniteny an'izandry mirina dia resaka be mihitsy tamin'izany vao hoe anao niakatra eto ahoana ny karazana ohatrany hoe tsy ataoko direct be le fanontaniana fa tsy maro viliviliko kely ahoana no ny ataonao ianao ve aloha efa sendran'le hoe nanao fampisehoana dia nisy nanao bizo tsy nahatampoka na hoe noho izay hafaliana izay dia nanao be possible be zany satria efa ela izy mba te hoe na anao câlin be nisy zao tena mpanakanto ohatr'izay hoe efa ela izy ny andro hoe mba hanao câlin amin'io raha namana io dia tanteraka le izy nomena occasion mihitsy izy hoe ataovy ary imbetsaka le bizo tany taiza tamin'izay takolaka sa toliara marontsetra izy zany matetika mifakana sary zany maka sary normal izy dia misakambina normal izy dia vita fangalana tsok dia lasa izy mitsoka mitakolaka mazava ho azy zany dia lasa izy mitsoka nisy fotoana ary niteny solona niady mihitsy tany marontsetra tamin'ny 2016 ara zay tamin'ny miaraka tamin'ny jazanymc misofoka tao anatin'ny loza zany le vehivavy dia naraha vadiny zany efa mamy be miaraka amin'ilay tavangana mitoka kely zany dia naka sary izy dia nalaina tsara ny sary vao vita fakana sary tonga dia nifialahan'le vehivavy nefa za tsy naninona fa le fihetsika le vehivavy angambany tsy tia ny vadiny so ihany fa le vehivavy mivoafelaka fa tsy ianao fa raha ianao dia loza raha za angamba dia tsy haiko tsony be da be zany kany zavatra ohatran'izay fa i Mario manokana be raha misy hoe ohatra hoe mpakafy mba manana an'izay etaetan'izay dia ianao manisany mamela malalaka câlin ny sary moa zany mazava ho azy amin'ny mampanakanto anareo dia tsy maintsy eo foana izay hoe mba anao selfie kely fa ohatrany hoe mba mahafinaritra anazy fotsiny koa hoe mba mamihana anao
bitabe hoe mangataka câlin kely dia tsy maninona mihitsy. Ohatry ny ahoana amin'izay ty amin'izay le fanontaniana petrako manaraka hoe ohatry ny ahoana ny fehezan'ny Mario an'izay satria tena hita taratra manaraka akaiky anareo mpanakanto tena hita taratra hoe ireto vehivavy maromaro reto na eo ihany koa malaza tato ato ny VS lainjareo mihitsy ny sarin'ny Mario dia VS isan'ny bokosy indrindra dia hoy hoe hoavy ny fotoana izay anontaniantsika ny tirana-dà ty ka ahoana ny amehezanao an'ireny raha ohatra hoe ny côté vie privée an'ny Mario manokana hoe ny vehivavy miantso eo ny mety hoe manao resaka diso miopefy. Za zany manana an'izay hoe vie privée manana an'izay vie professionnelle zay koa dia ny anahy zany avahako tsara za rehefa mitsofoka ny lavantranoko tokantrano izay misy anahy dia avelako tsara ny maha-artiste anahy ataoko eo tokotany eo hoe eto ianao ry Mario artiste dia avelako eo daholo ny asa rehetrarehetra tsy hoe ny asa zany fa ny tontolo mombamomba an'izay mampanakanto zay dia amin'ny Mario tsotra anahy tsara hoe Mario tsy azoko tsara za zany rehefa tsofoka ao an-trano misy anahy zany rehefa tonga ao an-trano dia avelako aty ivelany daholo zany mampanakanto anahy rehetrarehetra dia amin'ny Mario tsotra zao anahy no hoentiko miditra ny trano. Dia nazaro misy fotoana ohatra hoe mivoaka makany amin'ny bazary mandeha miantsena mandeha mivoaboaka indray manao short manao kapa tsy manao kaskety fa mitena hoe mitovy amin'olona rehetrarehetra satria matetika ny artiste manana an'izay complexe zay hoe rehefa hivoaka ny trano dia misy hijery indray dia mila mamboaboatra dia mila non ny anahy zany hoentiko ny anahy zany ferako zany ianao hoe mba misy zavatra kosa hoe mba iainanao miaraka amin'olona rehetrarehetra dia amin'izay zavatra tianao tenana zay fa za kosa rehefa ohatra hoe miasa na hoe eny ambony sehatra na ohatra hoe manao zavatra hafa ao anatin'izay tontolo ao anatin'izay lamozika zay ihany koa dia avelako indray mamareo anahy na ny namako raha matetika teneniko hoe rehefa ory zalahy rehefa manao ohatra hoe mifety ny fikambanana misy les promotions reny zany izy zany mba tia hiseho amin'olona zany izy hoe zany mahafantatra amin'ny Mario hoe tia hampiseho an'izay zavatra zay dia tonga dia teneniko ny anahy hoe rehefa himason'olona na manao fa mba asiana fifametrahana foana hoe mifanaja foana zany misy ny sasany ary misy zay tsy tononoko ny anarany fa mahafantatra ana tsara le bande namako be izy fa mety tonga dia mipaika aloha nefa ao anatin'ny fetina fikambanana dia za manko tsy miréagir tout de suite hoe ohatraohatran'izao fa rehefa vita le zavatra natsoko manokana mihitsy izy hoe rehefa manaraka aza asiana zavatra dia za manana an'izay tolérance zay foana rehefa misy zavatra atao tsy mety amin'olona anankiray dia ny olona rehetrarehetra manana droit manana deuxième sens ka sao dia efa zatra mpanao anazy ohatr'izay ihany koa i Mario ohatra hoe mipaika aloha kely vao mahita azy dia zatra izay tsy oriko marina rehefa antrano namana ohatra hoe manafatra bandy be tabe namako rehetrarehetra ny promotion ohatra hoe ao anatin'ny trano ohatra hoe miaraka mba manala azy tsy manina mihitsy sangisangy ataoko misy olona tsy mieritreritra mihitsy hoe mahavita an'le izy fa zay mahazaho za hoe rehefa hoe miaraka amin'ny namana ianao dia mba mianoka an'izay fiarahana zay hoe mba hararaotina hoe namako reto dia ny zavatra tena hoe nanamarika ny fanamananay indray naverinay ohatra hoe tia misangisangy misy fampidaroka kely ary dia tsy maninona mihitsy satria toléré za zavatra zay rehefa hoe circonstance ohatran'izao dia zao no natao fa rehefa anatin'ny fetin'ny fikambanana ohatra hoe any ambony sehatra dia zavatra hafa indray no nanana dia le fanontanianao amin'izay hoe resaka hoe ahoana ny anavahanao an'izay vie privée sy ny reton'ny ankizy kely sy ny tariny aminah manokana zany ohatran'ireny dia mba olo dehibe ry anao dia hoe reto ankizy kely sy ny tariny eo mbola le satria matetika aloha ankizy zany vehivavy le izy zany raha mahafantatra zaho tsy mipublie zavatra firy amin'ny Facebook fiainako zao tsy dia misy mahafantatra hoe inona ny ananako inona ny tsy ananako inona ny fataoko inona ny tsy fataoko dia araka an'izay koa ny tsy fahafantaran'olona ny vie privéako za zao tsy mahafantatra hoe inona ny ataon'ny Mario any an-trano izy miaraka amin'ny Mario ve efa manambady Mario ve efa niteraka dia tiako mihitsy ny mamaly an'izay fanontaniana zay Mario mbola tsy niteraka Mario mbola tsy manambady satria ny vady aminahy satria malagasy dia mila vita fisehoana
vita vodiondry vita mariage dikan'izay zany hoe sady mbola tsy vita fisehoany mareo tsy vita vodiondry mareo tsy vita mariage tsikitsiky be hatraty daholo zareo isany mbola tsy niteraka fa tsy logike kosa aloha hoe za zao efa 25 ans hoe tsy mba misy olona mba ifréquentena hoe am'izay fitiavana zay mba misy olona iarahana ohatran'izay ohatran'olona rehetrarehetra fa zay zany fa izahako avahana foana ohatra hoe sur scène tsy hitan'olona mihitsy zay côté vie privé zay fa amin'ny mamareo ana fa tsy le zany tsy atao hoe zavatra hoe icompliquena zavatra be hoe tsy ankafizana ny mareo ohatran'izao fa za ohatran'ny nafantaranareo anahy foana oa hoe mila compréhensive be ataoko ve mihitsy ny vehivavy zay hovadinao tena mila nabe raha amizay matetika manko rehefa namana ohatranareo mpanakanto ohatranareo dia matetika zay foana no somary karazana ohatrany hoe dérapage kely ao anatin'ity hoe ka zay le izy hoe mpanakanto io dia ho an'ny rehetra tsisy hoe any ihany Mario na any ihany fa hoe anay io dia azonao na zavatra mivoavoaka amin'ny vavan'ny olona raha mety samy manana fomba dia nenamareo ohatra zao nenamareo ohatra zao dia zay le tiako tenena hoe mila mipetraka foana koa zay hoe compréhensive izay sady zay mihitsy mila hainao manavaka an'ilay izy fa le olona kosa le olona iarahanao zany ohatra hoe za zao raha ohatra hoe vehivavy iarahako zao haiko tsara manavaka le izy hoe rehefa miasa dia miasa rehefa ohatranao dia hoe trano rehefa hoe omenao lanjany zany le olona miaraka aminao mba asehonao anazy hoe mba important iny izy akoatran'io asanao io dia automatique izy micomprendre anao izy hoe akasary ty olona ty dia maka coin izy anao an'izao ty olona ty dia maka coin izy anao interview ty olona ty dia maka coin ok ina amizay le mozika antsika Mario inona le ho atolotra ho an'ireo mpijery mbola ataontsika ataova signal ihany ve sa inona ny mozika hoe tianao ifampizarana mpijery antsika amin'izao fotoana izao dia zay indrindra le hoe ataova signal dia izy io zany na tsy nanontanianao zany fa aleo azavaiko foana za zany tia an'izay zavatra mikaroka zavatra mbola tsy niresahan'olona ao anatin'la mozika zay tsy hoe tsy niresahana fa karazana fomba fitondrana anazy fotsiny zany novaiko satria raha ny thème zao efa zavatra resahana amin'ny mozika nefa alany fa tsy izy tsony raha tsy tenanao hoe vary efa angaro sira dia lasa tsy haiko ina anarana raha tsy amorona zavatra buzz angambana dia ao anatin'iny hira zany karazana hoe mamerina kely mampatsiahy ny promotion teo aloha be da be hoe mbola tsy nisy ny telefôna mbola be da be zavatra tsy nisy dia hoe nisioka zany mba iny zany mba fifankahazon'ny communication mpifankaty tamin'izay fotoana misy telefôna ao anatin'ny clip iny fa raha hitantsika tsara hoe tsy ny telefôna zany tena hoe nifankahazona fa hoe resaka hoe sioka dia hoe ataova signal zany rehefa ohatra hoe mbola azo ampiasaina zany le izy amin'izao fotoana zao hoe datanay masika tsy hoe mampianatra ny ankizy hoe aditra fa rehefa hoe anatinatina zay manombonomboka miala sakan'izay dia mety ihany le système hoe ataova signal dia zay nga manira atolotra ho antsika eo an'ny mpankafy dia tsika roa koa afaka mankafy anazy eto an-toerana ihany dia zay nga no azo atolotra tsika ho rahantsika indray ary ty tantara iray ataova signal zay irana amin'ny Mario ity We are away. Soneba. Si fananga ko vola rafuza kutiako kenya nzatono fuza tmanai. Mivadi batkisananda fiangan mama nyanza tmananga tono tianga tsikwa. Oh yo, hey, fitiava io ti sato forse na missina ti sininere. Chose che nasna le mande. Alena mandeka. Sina bis la famino materialista, cozzi simone na tianga ti liste. Na ton rogiste. Te anatu rosa, te un conosa, ti papa. Cosa baby face cugnato. Zati sapu sapo, te andangulango, ti papa. Fitiava si canta siando baro.
tagnafika kopyanao za kofa mifika tekniky tsy angovo anao aza magozo signaly Siawansika tsy faly atova signaly siawansika tsy faly efa mivezivezy aller-retour zao amizany efa ty saute lacour viave Koafa tonga matonale atsika roe mifampisignaly Bekara jiaby normaly mitandrema tsy hita mivaly atsika kotratra manjary mijaly nintsika roe ty tsy tiako rava ho azy andrasantsika rafosako mandry antokotany ao safa miamy fa hainao bebe mo dépasse te agnato anao za te amoko anao za komano za bebe fa tsy haiko ny atao za te hisafosapo te andambolango fitiavansika nasiandrobaro ko ty fangahita tagnafika kopyanao za kofa mifika tekniky tsy angovo anao aza mavozo signaly siawansika tsy faly atova signaly siawansika tsy faly Heba Heba Soliba Oyo Oyo Fika kopyanao za kofa mifika tekniky tsy angovo anao aza mavozo signaly atova signaly siawansika tsy faly atova signaly siawansika tsy faly baby atova signaly siawansika tsy faly baby Record. Reny izy reny miatova signal aminy araka ny teny Mario rehefa hoentiko mbenombeno amin'ny plateau ihany koa dia natsiaro ny tenako manokana aloha zany resako ary tsy mamenatra anany no miteny an'izany fa dia reny ny signal ny fanaovanay tamin'izany koko andreo matsiaro tsy voatery hoe ny olona niaraka taminao ihany fa na ny mpinamana ihany koa rehefa mba tonga izay fotoan'izay dia raikitra indray aloha 7 de carreau tamin'izany fotoan'izany dia kobakoba tanana ho andreo namana rehetra fa dia amarana ny fiarahana amin'ny Mario tsika na dia hoe mbola misy ara faly be hoe Mario dia efa nahazo fafapona tamin'ilay valiteny izay efa niandrasanareo teo dia ny tena amarana anazy inona ny zavatra tsy tiany Mario tsy tiako tezitra mihitsy ianao amin'izay fotoan'izay rehefa miseho izay zavatra izay tsy amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy ny anazy za tsy tia betabe za zavatra tsy tiako fa inona zany tena tsy tiako tena tsy zakanao mihitsy ary tena chauffe tena tezitra mihitsy ianao tsy le Mario mahafatifaty tsony ianao amin'izay tsy le Mario le misy kekely dia charme sy mitsikitsaikitsaiko izay fa tena hoe tena biby mihitsy tena miova mihitsy ianao kosa aloha tsy ho biby zany mihitsy ny anazy zany ohatra hoe olona mandainga dia le olona mandainga tsy fantatro tsy maninona fa niteneninao anah hoe ty misy loko fotsy omenao anah dia inoko amin'iny mahafotsy anazy iny zany le zavatra nefa any aoriana avy mahafantatra ka tsy loko fotsy zany le izy fa loko mena angambany ohatra ianao zao nandainga taminahy
nampatorianao mihitsy atao amin'ilay zavatra tenenina hoe zany ohatran'izao zany ohatran'izao tsy hoe resaka fitiavana zany fa amin'ny zavatra rehetrarehetra misy zavatra nandengainao taminazy zany dia any aorianany fantatro amin'izay ilay zavatra ka ilainga nefa nampatorianao nandritran'izay fotoana zay dia amin'ina tsy te hirika anao mihitsy ny tena marina za zany tsy hoe rancunier be zany fa za tia mitazona zavatra ampo rehefa zavatra tena hoe tsy rehefa tsy eny e zay tsy haiko zany efa te hoe misy zavatra tsy tiako tena hoe tsy tiako mahaizana mihitsy fa za zany mora fa iny quelques jours tsy haiko quelques semaines quelques mois dia efa mifafa zay zavatra zay za tsy de mitazona ampo zany fa olona mora tsy hoe etim-po zany fa olona za malemy fo loatra zany rehefa misy zavatra tsy tiako dia mandonana mafy ny zavatra ina dia tsy te hirika n'iny olona za amin'ilay fotoana fa misy fotoana raha za ohatra fotsiny manana trosa ohatra manana trosa misy fotoana menimena ohatra hoe atrano ianona misy vola ohatran'izao fa tsy mety mena fa raha mifanena aminahy iny betaben'olona manao an'izany tena ho teneniko ohatran'izao mifanena aminahy amin'izay ilay olona tsy mahatenenina za zany manana an'izay toetra bonaika moa zany zay zany ie ankoatran'izay inona indray ny zavatra hoe fialamboly anisan'ny tena mahavariana anao raha toa ka hoe esorintsika mihitsy aloha ny resaka mozika ankoatran'ny la mozika dia milalao jeu milalao jeu foot ny tena tiako dia za koa tia manao sport matetika miaraka amin'ny namana ry Jenny ry Fabien ry olona ankizy zany hoe Betabe Jordi Antananarivo eto miaraka mandeha manao futsal kely mandeha manao match any ambanivohitra any dia izao koa anatin'ny compétition artiste misy matchna artiste any ry Akatso ary dia mandray anjara ao anatin'izay mihitsy ny tenako ary nahazo zay but zay tamin'ny lahady lasa teo dia za zany tia manao sport zany dia tia milalao jeu inona ny loko tena tianao loko tena tiako za tia gréna tsy de mety vitsy zany lehilahy mety tia an'izay loko zay fa tsy haiko fa le izy zany loko hitako manendrika ana no mampisokatra ny saiko tsy haiko fanazavana an'le izy tsy haiko fanazavana an'le izy fa tiako fotsiny zay manko le zavatra hoe tiana misy zavatra zany tsara fa misy zavatra tiana fanomezana hoe anisan'ny tena mbola tadidinao foana hatramin'izay ka hatramin'izao efa voazonao fanomezana ranomanitra angamana ranomanitra tamin'ny mamanay fa tsy tamina tamin'ny mamanay ranomanitra ny valeurna 125 000 francs angaman'le izy tamin'ny 2015-2016 tsy anniversaireko tamin'izay fa mba sendra nandalo taty Antananarivo izy mba namangy anahy dia nanome an'le ranomanitra le zany tsy le valeur ny ranomanitra zany no ny important aminahy fa le hoe izy le manolotra anazy misy fotoana raha za misy fotoana mivoaka na hoe hitsofoka any anatin'olona za tsy miraharaha mihitsy hoe ranomanitra nandray hoe Dior Sauvage ve taon'iza mareo zany samy manao inona izy na ohatra hoe 1 million na inona fa na Casablanca arany misy fotoana le zany marika le tsy tadidiko anaran'le izy fa misy fotoana le izy ataoko dia zay le hoe fierté ako za tsy miraharaha hoe mifahinon'olona niny fofona iny hoe hoentin'olona amin'ny zavatra tsara na zavatra ratsy fa hoe mamako ny reniko nanome nyty anahy dia zany izy fa mipetaka aty amin'ny vatako dia zay nisy fanontaniana saika apetraka teo fa tsy tadidiko indray na andinika an'le tontolon'ny lamaody ianao ihany koa raha ohatra hoe raisitsika ny mpanakanto efa hatramin'izay ka hatramin'izao misy ihany koa izay mpanakanto tsy ho tononoko ny anarany nametraka foana ho izy hoe simple foana izy nahafantarana anazy nefa n'izay anisany nametraka maizy azy dia mbola nijanona an'izay foana ihany koa izy matetika manko ianareo mpanakanto rehefa mahazoazo contrat rehefa misimisy vola amin'izay dia miova amin'izay le style le avoaka ihany koa théorine na dia efa teny mafy mihitsy ary hoe za zao foana fa rehefa théorine hoy foana ko miteny hoe indrasako 3 taona dia miverineto indraytsika dia mimsy manantena fa tsy ohatr'izao ntsony ianao amin'izay fotoana izay maro aiza ho aiza eo amin'ny tontolon'ny lamaody misy fomba fijerinao manokana ve apetraka ao hoe ohatr'izao i Mario tamin'izay dia ohatr'izao Mario amin'izao za mihitsy olona tsy dia mivakivaky loha resaka akanjo zay dia matetika ny musicien ny danseur miteny anahy chef
ahoana ty lambanao ty anao tokony mba manao zavatra mba hoe artistique surtout ianao artiste hiakatra sehatra zany mba mila zavatra manintona olona fa za tamin'ny taloha nao anatin'ny clip ara misy lamba amin'ny boutique misy lamba amin'ny bodin-sotry misy kiraro amin'ny fripy dia za zany zay zavatra malaise ainahy zay zany le hoe misy fotoana zany ianao a mba miditra ao anatin'izay côté professionnel zay satria am'le hoe fierté ako aty amin'ny vie privée ako hoe za ty manao zavatra tsotra dia tsy tokony hoentiko any amin'ny monden'ny muzika le izy dia taty aoriana mba miezaka am'izay mba manao zavatra ohatra hoe mba mampiady couleur ohatra hoe manao jean ambony manao jean ambany dia manao fotsy ohatran'izay ohatra hoe mena aty ambody dia fotsy ampovoany dia fotsy ambany dia kiraro mena ohatran'izay dia mba nampanaran'izay za zao matsikaritra raha za manokana raha mijery ny clipko hatramin'izay ka hatramin'izao dia amin'iny ataova signal iny angamba hoe mba tena hoe na misy akanjo arany tsy nataoko ao anatin'iny fa hoe mba miezaka mba misolosolo akanjo mba manao zavatra mba manintona tsy hoe zavatra vulgaire be nataoko ao anatin'le izy fa mba manao zavatra mendrika mba hoe mamoaka hoe mba artiste zany bandy zany fa tsy ohatran'izay dia za koa zao mba miezaka mampanjaitra akanjo rehefa sur scène mba manao zavatra artistique ohatran'izay fa za raha amin'ny fiainako andavanandro za tsy compliqué resaka fiakanjo ok are zay kosa aloha ny fiarahantsika miaraka amin'ny Mario alohan'ny tena hoe amaranana ny fiarahana nefa dia matoa ihany koa mandalo eto reto mpanakanto reto dia misy hatrany ny vaovao zay fampizarany amintsika mety hoe ny clip ve ny vaovao ny fandaharam-potoana ihany koa ve tsy haiko anisan'ny horesan'ny Mario ve zay sa hoe inona ihany koa ny mbola endrasantsika aminy amin'ity taona 2024 ity vaovao Mario ny vaovao misy dia misy tokoa fa mbola tsy mivoaka le izy fa inoko fa vaovao mety hoe afinaritra atsika dia za koa anisan'izay mpanakanto tsy dia hoe mametraka zavatra mialoha zay hoe aty ny lalana antiana hoe ty ohatra hoe misy mpanakanto zay misy miteny hoe vao mamoaka hira tonga dia hoe tuba ty hira ty non za zany avokako fotsiny le izy hoe ty misy vokatra vaovao dia zay andraisan'ny mpakafy an'iny hoe tuba ve le ohatra hoe folakalaka le zany tsy mitritra hoe tuba mihitsy ny hira iny zany mitritra hoe farany any amin'ny faladian'ny hira mihitsy ara le izy fa zay le hoe olona mametraka an'le zavatra dia misy hira vaovao hivoaka atoato dia le zany resaka le titre zany tsy tononoko eto hoe fa tiako atsipy mialoha fa bedabe ny lehilahy mijaly ara-panambadiana fa am'izay hoe mahalehilahy ny tenan'ny lehilahy zay hoe tsy mahasamy taraina tsy mahasamy teny fa bedabe ny bandy mijaly rehefa ao anatin'ny tokantrano dia zay mihitsy ao anatin'le hira vaovao hoe za mihitsy mba nisolo tenan'ny lehilahy rehetrarehetra zay tampimbava na hoe tsy mahasamy teny satria hoe lehilahy rehefa ohatra hoe mitaraina ao anatin'ny tokantrano zany dia ohatra hoe sarim-bavy ohatra hoe tsy manana azy ndamosina non satria misy olona tiany anazy fa tsy tiany anazy misy olona tia fa tsy tiany anazy dia noetiko zay hira zay mba amoan'ny lehilahy rehetrarehetra zay manana an'izay problème zay ao tokantrano hoe ampijalian'le vehivavy ndraindray le vehivavy mamolava tsy mody ao an-trano ndraindray tsy manao sipa le vehivavy fa tia mirevirevy izy mamvo mody mitabataba miady milady foana dia tsy mahasamy teny lehilahy dia za mihitsy nisolo tenan'ny lehilahy rehetrarehetra zay manana an'izay problème zay dia inoko fa mety akafizintsika le izy ary azahoantsika afatra dia misay mijora za rehefa misy zavatra tsy zakako za miteny teny ary rehefa misy problème tsy voavahako tsy mamenatra anahy miteny amin'ny namako hoe ohatran'izao angely ty ohatran'izao ny problème ohatran'izao za tsy miraharaha mihitsy hoe inona ny fandraisan'olona anahy fa hoe zay fahaizamiaina zay fahaizanao miaina zavatra misy amin'izao fotoana dia fahaizanao mitsotra ny marina dia soyez franc rehefa miaina farany tena farany rehefa mitantaran'izay ianao dia misy fantaniana mahaliana ny olona ihany koa zao ty tsy teneniko hoe inona ny antony fa aloha resantsika ty ambadika ty hoe zao ny antony ametrahako an'ity fantaniana ty fa ianao hoe le genren'olona raha ohatra raisitsika hoe nisy vehivavy iray niaraka taminao dia efa nisaraky nareo fa vehivavy hafa miaraka aminao ty aoriana ianao hoe mbola mifanerasera amin'iny vehivavy iny satria ny tena hoe vitatra ny momba anazy tsisy communication ntsony za rehefa miaraka amin'ny olona anankiray za rehefa mitia dia mitia tanteraka raha tsy haiko mahasamidona-tratra amin'izay zavatra zay hoe raha misy artiste angambana ataoko hoe zato dia io misy dimapolony mba hoe un peu fidèle moa fitenena anazy zany hoe dia mety tafiditra ao anatin'izay zavatra zay za manaja ny asa koa za rehefa miaraka amin'olona anankiray dia tena hoe iny ny tiaviko iny olona iny mandra-pisarahako aminy
tsy hoe mijoroako hoe isaky ny araka amin'olona dia saraka foana fa rehefa ao anatin'ny tsara zany ianao dia miomana foana amin'ny ratsy izay mety ho tonga dia amin'izay hoe rehefa tafiditra hoe tena miditra tanteraka tsy mahafantatra ninina tsy mijery an'izaniza dia rehefa miala amin'izay a manao sarotra ihany zany le izy dia fa za rehefa manadino rehefa hoe tsy mierika n'iny olona intsony a dia nyrehetrrehetra momba an'iny a misy fotoana ary na olona manodidina anazy arany a dia efa tsisy ilako an'iny intsony dia efa rehefa tokantrano vaovao na hoe miaraka amin'olona vaovao dia efa indray no atrehana indray no tiavina. Misy mijery manko amin'izao fotoana izao dia izay zany ny hafatra avy any amin'ny Mario ka dia ankasitrahana Mario efa somary nihoatra kely ihany ity fiarahantsika ity fa dia mino sy manantena fa rehefa misy indray ny vaovao manaraka na rehefa misy ny azo ifampizarana amin'ny Mario dia ho avy eto foana i ranamana hitondra an'izay vaovao izay fa dia mankasitraka anao nandalo teto amin'ny destination malagasy. Mankasitraka anao koa namana mirona dia mankasitraka antsika rehetrarehetra naharaka ary niaritra na fo maso na fo sofina ny eno sy ny jery hatramin'ny farany dia manarany fandarana destination malagasy foana fa ato misikotra foana namana dia amin'ny manaraka indray ka liana be aminao ny olona dia hoy fotoana ty andro an'io ity dia hoe zahantsika aloha izay azo fantarina fa izay tsy azo fantarina kosa dia aleo mba ho anazy irery mety afa-po kosa aloha le olona afa-po zareo hoe eny azy araka an'izao fahafitako anazy dia izay indray raha ny fiarahantsika teto amin'ny destination malagasy ka dia ankasitrahana isika tsirairay avy araka ny teneniko dia hoe niavaka ny fiarahantsika tamin'ity andro an'io ity satria dia nandray mpanakanto hafa indray tsika tamin'ity andro ny sabotsy ity ka dia manome fotoananao sahady raha pitso eo amin'ny plateau ary amin'ny zoma ny fiakaran'ireo mpanakanto hafa dia mbola ho raisitsika tahaka ny mahazatra hatrany izay indray raha fa dia rarisoanareo tarika eo amin'ny Mario dia mirarisoantsika rehetra ny tokantrano ihany koa. Toi aussi, souscris à Calas, appelle le dièse 508 dièse et tu recevras une notification à chaque news déposée par ta star préférée. Mon idole me donne des news. Waouh! Orange. Nanotra ho anao teo.